manatitra ny araba tompo-kilasy tomboko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovaon'ny MBS ianao amin'izao alina izao manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovaon'ny fampelezakevitra trano anomboantsika ny fotoana tetsy akoron-drano sy ny manodidina indray no nanohizany neny lalora valimanana ny fampelezakevitra ho fanohanana ny kandida laharana fahadimy amby roapolo toy ny mazatra dia fampafantarana ny fandaranasan'ny kandida marika ravalimanana sy ny fiainona ny etaetan'ny ponina no natao nandalo teny amin'ny tsenan'ny tantsaha andravoangy ihany koa izy ny fampizara sy ny jery fotony ny olona n'ireo tantsaha mivarotra eny teny antoerana ary Edena Eliasy Manorandremalala. Mitohatra ny fampelezakevitra sy ny fampafantarana ny kandida laharana fahadimy amby roapolo manerana ireo faritra maro eto andrenivohitra. Tetsy akoron-drano io maraina io no ny fampitaona ireo ponina eny manodidina iaino ny fandaharanasa ny kandida marika ravalimanana izay nisy lohatena ny neny lalao ravalimanana. Ity ilay bulletin tokana ity mihitsy izy ity izay natao hoe tsy matahotra tsika na miaotraotra rehefa tonga any fa fantatsika hoe inona ny zavatra ho atao. Voalohany indrindra aloha dia mandeha mifidy isika fahadidy masina ho an'ny firenena ny fandehanana mifidy. Faharoa manarak'izay olona mananjo ianao malagasy ka dia atao ny firenentsika hiaraka anarina ny firenentsika tsy vitan'olona irery ny fanarenana ny firenena fa hiasa hiaraka tsika dia atonga hampandany an'ilay marika ravalimanana numéro 25 ka izao ilay izy ary ilay hotoanany rehefa jerena ny tableau zay tena hainareo tsara raketa aopo ataovy miredareda aopontsika amin'ny fitiavan-tanindrazana hiaraka anarina ny firenentsika ka dia mandeha mifidy aloha mitoromarika voalohany rehefa ity ilay izy dia ity ambany ity enina miakatra eto ambony mifanisy amin'ity maitsomaitso ity io ilay numéro 5 amby roapolo alohan'ny andraisanareo amin'ity dia tsy maintsy misy soniany délégué de vote anankiroa ity zay ilay toromarika vaovao matsy izay ato ambadika tsy anareo kory manao soni fa misy délégué de vote anankiroa eo dia mana sonia izy zay vao raisitsika ity dia mandeha mifidy itsika nofinofy tsara daholo le teo hoe misy manifesto ny amperatanatsika iny le asa ataony ravalimanana amin'ny ravalimanana indray tsy misy andraso fa avitainy izay lazainy dia tonga dia miasa izy. Taorian'izay tetsy amin'ny tsenan'Andravoangy no nanohizany neny lalao ravalimanana ny tafatafa tamin'ny vahoaka. Tamin'ny alalan'ny gazety no zaraina maimaim-poana kosa no nampafantarana ny momba ny kandida marika ravalimanana. No araraoton'ireo mpivarotra tao amin'ny tsenany tantsaha araka izany ity fandalovany neny teny antoerana ity nanambaran'izy ireo ampahibe maso ny etaetany amin'ny verenan'Andriamatoa marika ravalimanana ho eo amin'ny fitondrana. Tiavaka anazy dia mitsibona vahoaka madinika sy ny manala amin'ny fahantrana na vita amin'ny fotodrafitra aza sady nanala amin'ny fahasarana amin'ny vahoaka ary be ny zava-bitany tamin'ny andron'ny fitondrana ka mbola tiana izy hiverina amin'ny fitondrana zay tokony azy lazaina. Laha moa zany dia tena raha ohatrany tena fitsapoan'ny olona dia tena tamin'ny andron'ny fitondrana dada dia mpianatry ny EPP nazo avantage mihitsy aloha ho anahy manokana saotra tompoko. Vahoaka malagasy maro no mbola miandrandra ny fiverenan'Andriamatoa marika ravalimanana eo amin'ny fitondrana. Maro anisa ao anatin'izany ireo tantsaha izay tena nisitraka tombontsoa nandritra ny fotoam-pitondrany. Otoin'izay vaovao mahakasika ny fampelezakevitra izay hatrany dia rapiso indray no hifampitona ny mpanohana ny kandida marika ravalimanana laharana fahadimy amby roapolo araka izany dia isy ny diabe izay atao nampitondraina ny anarana hoe karnavalimanana andeha raharantsika avetrany ireo toromarika mahakasika izay. Mitohy hatrany ny hetsika ireo olon-tsotra manohana ny kandida marika ravalimanana tahaka izay efa nisy ny sabotsy farany teo.
isindray araka izany ny diabe ny sabotsy izao itetezana fokotany maro manerana n'Antananarivo ho fampandaniana sy ho fampahafantarana ny kandida marika Ravalomanana. Entanina araka izany ny tsirairay anao akanjo fotsy na mena ho an'ireo izay tsy manana t-shirt. Ho an'ny mpanohana aloha fotoana izao ery izay nijanitsika izay 10 taona be izao tena miariary ny fahorian'ny malagasy dia tsy vitany mitsetsetra izany ity zavatra ity fa andao mandray andraikitra tsika. Fotoana anankiray ahafahantsika mandray andraikitra izany ilay amin'ny sabotsy io dia tsy dia mila hoe vola be na mila hoe enti-manana be manahoana isika fa izay ananantsika ao an-tokantrano ao hoe toy ny fianakaviana. Mizara roa zany ny point de départ ahafahantsika manao carnaval. Izay rehetrarehetra manana moto na manana fiara dia mandeha mamonjy eny Faravohatra avaratra, eny Anosy avaratra Faravohatra eo amin'ny terminus'ny bus amin'ny sabotsy 20 Oktobra amin'ny 9 ora sasany. Miangona eo tsika rehetrarehetra, eo no manao décoration, eo no miangona manomakomana ny carnaval ary dia miara-miainga tsika mifarana eny Ambohijatovo. Misy ihany koa ny avy eny amin'ny QG ery Nosy Zato Andrefana. Io QG eny indray dia ny mpandeha tongotra ny Makeny. Raha ohatra izany ianao manam-paniriana manokana tena mifoa anohana ny dada dia avy entsika manao carnaval ary mifarana trano eny Ambohijatovo izay toerana itobian'ny zanaky dada rehetrarehetra amin'ny sabotsy 20 Oktobra amin'ny Mamboly. Tsara trano ny mampatsiahy fa etsika madiodio ny olon-tsotra ity diabe isaky ny sabotsy ity fa tsy misy famatsim-bola na fanambazana vola avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara na ny KMMR noho ny fahatsapan'izy ireo ny zava-bitany ity kandida ity tamin'ny fitondrany. Ho an'ireo olona izay mbola tsy resy lahatra ihany koa dia mba mijereva ihany ilay retsy ny rapport avy any ivelany any sy ny nataon'ny manam-pahaizana rehetra fa mbola tsy nisy mpitondra na vitan'ny président Ravalomanana. Ka noho izany aza manaiky rebirebena ny amin'ny spectacle voly zao sy ny zao hoe fa izay ihany nefa nanimbatsika fa tsonjovy no avy ny taranaka dia aritsainy vato 25 le numéro. Ny diabe ny sabotsy izao dia nampitondraina ny anarana hoe Ravalomanana. Fa maro tokoa ary mitombo hatrany ireo olona te hanohana ho fampandaniana ny kandida marika Ravalomanana laharana 2020. Isan'izany avy eo anivon'ny Samartana nanambara ary ireto farany fa hanohana tsy misy fepetra izany kandida marika Ravalomanana laharana 2020 izany. Isan'ny mampiavaka ny hetsika ataon'izy ireo ihany koa ny fizarana gazety maimaimpoana izay misy ny vaovao ny kandida marika Ravalomanana. Ny Antsipriany avetrany. Anetsika ny vahoaka manerana ny Madagasikara ny fiara-mientan'ny olom-pirenena antsoina hoe Samartana na adika hoe sahy, marina, tia tanindrazana, azo itokina na havita. Nanapa-kevitra izy ireo fa manohana tsy misy fepetra amin'ny fampandaniana ny kandida laharana 2020 marika Ravalomanana amin'ny fifidianana ny 7 Novambra izao. Misy araka izany ny foto-kevitra entin'izy ireo manatanteraka izany. Foto-kevitra ijoron'ny Samartana aloha izany dia ny hoe fanetsehana ny olom-pirenena tia handray anjara mivantana amin'ny fandresen-dahatra ny firenena handany any marika Ravalomanana. Tsy entan'ny resaka hoe fanantenana vola na fanantenana seza na toerana fa entan'ny fitiavan-tanindrazana satria fantatra fa latsaka ambany ny firenena hita aloha izany tamin'ny natao satria tsara ina amin'ny nataony ny olona tamin'ny nataony dia Ravalomanana marika no nanangana teto amin'ny firenena ary mbola milaza moa izy amin'izao fotoana izao hoe anangana fa tsy mandrafa dikan'izany dia hoe izay izany dia resy lahatra hoe io olona io aloha ny olona hita fa anarana ny firenena amin'izao fotoana izao izay izany aloha ka raha ohatra ka zaika miteny avy izany dia ny fitiavan-tanindrazana no foto-kevitra teny hoe ijoroana. Ireo olom-pirenena rehetra tsy mbola ao anatin'ny fikambanana na antoko manohana ny kandida marika Ravalomanana no antsoina anatevin-daharana hiditra ao anatin'ny Samartana. Kendrena no hoe ampitombo ny olona izay mandray anjara mivantana amin'ny propaganda. Izay kosa aloha izany hoe be dia be ireo havantsika maniry hoe mba handray anjara amin'ny fampandaniana ny marika Ravalomanana. Za tsy miteny hoe tsy tafiditra izy fa miteny hoe tsy niditra tany amin'ireo rafitra samihafa no ny antony samihafa. Dia misy olom-pirenena maro amin'ireo hitanareo amin'izao hitanareo eto izao
fa marina fa misy lefa hitanareo ihany teo amin'ny figure politique amin'ireo olon'ireo fa ny akamaroan'ireo olon'ireo na efa nanao politika aza dia endrika vaovao mihitsy eo amin'ny lafiny politika mba anitarana ampivelarana zany ilay fanohanana ny marika ravalomanana. Misy eo amin'ny endrika miavaka ny hetsika entin'izy ireo manantanteraka ny fampelezan-kevitra sy ny fanentanana manerana ny faritany. Efa misy raha teo ny rantsamangaika miandraikitra izany. Isan'ny santarana izany hetsika izany ny fizarana gazety maimaim-pona misy ny vaovao rehetra momba ny kandida marika ravalomanana. Azo lazaina fa maro tokoa araka izany ireo zava-bita azo tsapahitana nataon'ny kandida marika ravalomanana nandritry ny fotoana nitondrany firenena. Ny fahatsapana izany no manosika hatrany ny vahoaka anoana azy tsy tambazana vola fa antsitrapo. Andeha rahantsika ny andindiny izay sy ny faneho-kevitra ireo olon-tsotra mpanakanto manohana ny kandida laharana 520. Ny zava-bita izay hatrany no afaka hitsarana ny fandraisana andraikitry ny olo iray. Eo ihany koa ny taremarika afaka ampitahana izay zava-bita izay. Toy ny lalana izay mahery ny 9 kilometatra no vita nandritra ny 7 taona nandritra ny fitondran'ny kandida laharana 520 dia i marika ravalomanana. Fa eo ihany koa ny fiakaran'ny ara ekonomika izay nahatratra 100 tamin'ny taona 2014. Ny fahatsapana ireo rehetra ireo indrindra no mbola maro-panohana nyity kandida laharana 520 ity. Mazava ho azy aloha za fa efa hatramin'ny 7 no nanohana ny marika ravalomanana président dia hatramin'izao zany naharesy lahatra satria maro ny zavatra tsapako na tamin'izaho mbola kely ara dia tsapako ny zavatra nataony teo amin'ny resaka fampianarana fandriam-pahalemana ohatra zay tsy ananany mpitondra zay fandimby teo zany zay hitatsika ny efehany zany amin'izao fotoana izao dia ny ahy zany tsy mahanitra na mantalola araka n'izay lazainy sasany no hividianako ny président ravalomanana fa ny traika efananany dia izay no toanako hatramin'izao satria za tsy manohana olona fa manohana foto-kevitra. Tanora tokoa ny tenako manohana ny filoha marika ravalomanana satria mbola izy irery ihany loha hatreto ny asany nahafapo ahy hatramin'izay ataoko ohatra fotsiny hoe ny resaka lalana raha oharina amin'ireo filoha izay nandalo teo hitako mbola hoe tsisy navita an'izay. Ny lalana ny Diego Antananarivo izao vita 420 ora nefa taloha raha ohatra ka hoe herinandro nandehanana no andehanana tamin'ny lalana iny. Fa anisan'ny naneho hevitra mikasika izay fanohanany ny kandida laharana 520 izay ihany koa ny mpanakanto ny aina sy afaka mampita izay fitondrana teo aloha sy amin'izao. Mazava ho azy nanomboka hatramin'ny 2009 ka hatratry amin'izao fanomanantsika fifidianana zao hita fa tena njalo ny vahoaka malagasy ary tena jalo na teo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana na teo amin'ny lafiny fiainana na teo amin'ny rehetrarehetra zany koa izy izay tonga eto izay miteny tsisy mavita ary tsisy mahavany olana io afa-tsy dada ihany kasakasaka izay mbola tsy tonga saina fa jereo ny fiainanao hatramin'ny 2009 iny nakaty ngamba hiteny ny zokolahiko ato hoe inona koa ny zavatra mbola teneny mifanena zay hoe manenina zay mbola tsy fidiany dada fidio izy fa izy ihany anavitra n'ity firenentsika ity. Zarabarabin'le resaka vola zany tsika malagasy le vola kely nge tsy atonga lavitra raha mahazo 100 000 ianao na 50 000 na 10 taona jerena fa matoa io dada ny tena izy dada zany ny tena azo lazaina hoe nahavita fa resaka fandrobana resaka fandoroana nareo ve dia heritreritra fa anana amin'izany resaka vola kely zany fa vidio dada. Ny fikambanan'ny olon-tsotra manohana ny kandida marika ravalomanana no mikarakara ny hetsika karnavalomanana dia be izay anehoan'izy ireo ankitsipo ny fanohanany ny kandida laharana 520.
Amaranantsika ny vaovao ny fampelezan-kevitra izay hatrany dia anjaran'ireo avy eo anivo ny vondron'olon-tsotra no nanefa ny anjara birikiny amin'ny fanohanana ny kandida alarana fahadimy amby roapolo marika Ravalomanana tamin'ny alalan'ny fidinana ifotony ho fanentanana sy ho fampianarana ny vahoaka ny amin'ny fampiasana ny bileta tokana. Nahazo tombony tamin'izany ny mponina tao Imamba, Ambolanambo ary Ambatolampy tsy mahafotsy. Rahantsika ny fanadidina tanteriny Jessica Miray. Ho toy ny fampelezan-kevitra ampandaniana ny kandida alarana fahadimy amby roapolo dia anisan'ny nanatanteraka fampelezan-kevitra ihany koa ny avy eo anivon'ny vote na vondron'olon-tsotra. Toerana maro no notsidian'izy ireo tamin'izany toa ny tao Imamba, Ambolanambo sy Ambatolampy tsy mahafotsy. Ka natao nandritra izany fandehanana ifotony izany ny fitetezana ny isan'ny tokantrano amin'ny fampianarana ny olona amin'ny fampiasana ny bulletin tokana. Natao ihany koa izao hetsika izao fanentanana ny olona hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanohanana ny kandida marika Ravalomanana. Ny fampelezan-kevitra tanterahiny avy amin'ny mpanohana ny kandida marika Ravalomanana hatreto dia tsy nisy nosandaina fa fankasitrahana ny zava-bitany hatrany no manosika ny olona hanohana azy. Fatesy amin'ny foibe toeran'ny Seni tetsy Alarby kosa no totoso Androany ny fanomezana tamin'ny fomba ofisialy ireo ampahampitaovana ampiasaina mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana izay fiara-miasa eo amin'ny Seni sy ny gouvernement japonais. Rahantsika ary ny andinindin'izay etiny Edena Elia. Manoloana ny fanambarana sy fitakiana ataon'ireo antoko politika sy kandida vitsivitsy amin'ny tokony hanemorana na anafoanana mihitsy aza ny fifidianana dia nanambarany teo anivon'ny Seni androany fa tsy manan-kevitra mikasika izany. Ny lafiny teknika irery ihany no sahan'izy ireo ary miankina amin'ny fanapahan-kevitra politika eken'ny be sy ny maro ihany no mampilefitra ity vaomeram-pirenena misahana ny fifidianana ity. Ny fanemorana ny datim-pifidianana anie dia fanapahan-kevitra politika zany. Noho izany tsy misy zavatra ahafahako milaza na inona mikasika an'izany zavatra zany satria fantatrareo tsara fa ny aty amin'ny Seni dia resaka teknika. Izay zavatra mifanahaka amin'ny zavatra voalaza amin'ny lalàna ihany izay no anjara didinay. Raha ohatra ny tia misy mandray fanapahan-kevitra politika nefany ka mahavory ny daholo be izay fanapahan-kevitra politika izay dia ny Seni milefitra foana ny fanapahan-kevitra politika raha ohatra ka maharasamble ny olona rehetrarehetra ny fanapahan-kevitra. Profitarafana ny firosoana makany amin'ny fifidianana nefa ny fahavononana ara-pitaovana. Efa vonona avokoa ny ampahany betsaka amin'ireo fitaovana ampiasaina mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana. Fitaovana mitentina 5,7 tapitrisa sy iray lavitrisa no nomeny gouvernement japonais ho enti miatrika ny fifidianana eto Madagasikara. Efa nanomboka tamin'ny volana janoary lasa teo ny fanomezana ny ampahany voalohany tamin'ireo fitaovana izay mitentina 27 tapitrisa ariary. Ho avy tsy ho ela kosa ny ampahany faharoa izay mitentina 7,7 tapitrisa ariary. Tsy misy olana intsony araka izany ny resaka fitaovana entina manatanteraka ny fifidianana ary efa aparitaka manerana ny nosy izany. Fitaovantsika hoe tsika anaovana amin'ny fifidianana dia tsy misy olana mandefa anazy isan'andro tsika ary matotsy fa isokatra daholo ny pro-pifidianana rehetrarehetra manerana ny Madagasikara ary izotra atsaka sy andavany daholo ny fanaovan'ny olona fifidianana amin'ny fahafitony volana ny Novambra. Efa andro vitsivitsy zany zao tsika izao no efa mandefa nireo le matériel rehetrarehetra. Hitanareo efa manomboka tafiditra ato anatin'ity trano ity tsika izao raha teo aloha tsika tsy tafiditra tato zay zany ohatra tena akakikely. Noho izany efa manao an'izay le fandefasana le matériel zay ary io moa zany dia misy plan de déploiement mazava zany le izy fa tsy hoe alefalefantsika fotsiny amin'izao fa dia manahaka ny paika efa nomanina manodidina an'izay zavatra zay. Totosa io maraina io tetsy amin'ny foibe toeran'ny Seni Alarby moa ny fanomezana amin'ny fomba ofisialy ireo ampahampitaovana ireo avy amin'ny gouvernement japonais. Lafim-baovao hafa kosa indray vao maraina dia efa tsindrin-daony ireo mpianatra sy ray aman-dreny hijery ny valim-panadinana baccalauréat tamin'ity androany ity teny amin'ny foibe mpanadinana iray. Saingy tsy nisokatra kosa ny vavahady raha tsy lany avokoa ireo gazety akon'ambony-tsaina. Avelotaraina nanoloana izany ireto farany noho ny fanararaotana nandritry ny fivoahan'ny valim-panadinana.
Edena Eliasy Manorandremalala. Namitaraina ireo mpianatra sy iray aman-dreny ny fanararaotana nandritra ny fivoahan'ny valim-panadinana teto Antananarivo androany. Efa nanomboka tamin'ny 10 ora maraina no hipoka olona teo anoloany ity vavady ny fohy be mpanadinana iray ity, saingy tsy mbola azona ampidirina fa miandry ny fahalafosan'ireo gazety Akonambohitsaina izay misy ny valim-panadinana izay vao mahazo miditra ao anaty vavady. Io no baiko araka nambarany tompon'andraikitra iray eo anivon'ity sekoly ity. Etsakilan'izay 5,000 ariary no nivarotana ny iray amin'io gazety io ny maraina teo, raha toa ka 502 ariary no vidiny misoratra eo amin'ny pejy voalohany amin'ny gazety, izany hoe nakana tombony avroeny. Nanomboka nidina ho 3,000 ariary indray izany rehefa atoandro ny andro. 15,000 zany e gazety. Le ramatoa teny 25,000 tamin'ny maraina fa 15,000 le gazety. E n'arriva tena no 15,000. Ie hoe 25,000 olona nanaovany an'ireny gazety ireny tamin'ny maraina. Tananay an'ity zao 15,000. 3,000 ariary. Tsy haiko zay ny tenen'le mpivarotra ty hoe 3,000 dia izay no nandrasana azy. Dia isa-taona zany foana fizarana anazy. 15,000 Ny tolakandro teo kosa vao niverina amin'ny vidiny tena izy ny gazety, araka nambarany ireto mpivarotra ireto, izany hoe 502 ariary. 502? Amin'ny ankapobeny tsy dia nahitana korotana teo am-pijerena ny valim-panadinana io maraina io. Ankoatr'izay, ho an'ireo ankizy afaka fanadinana manokana dia efa misy sahady ny lalam-piofanana eritreretin'izy ireo atao aorian'ny izao fivoahan'ny valim-panadinana izao. Mianatra asa manao info dia mianatra loin. Manao droit. Zananao génie industriel. Mianatra manao économie. Tia ivina fa 7,7 isan-jato faingo 7,7 ny tapa-afahan'ny fanadinana baccalauréat ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Izany hoe nahitana fiakarany ny 3 isan-jato raha oharina tamin'ny taondasa. Ny sokajy C kosa no nahitana ny ta ambony indrindra, raha toka ny sokajy A2 no nahitana ny ta ambany indrindra. Vaovao ny kolotsaina, isan'ny mampiavaka antsika eto Madagasikara ny vakodrazana ary samy manana ny mampiavaka azy ny faritra enina eto amintsika amin'ny alalan'ny fomba fitafy izany. Olana mbola atrehan'ireo mpiangaly vakodrazana nefa ny tsy fanomezana sehatra azy ireo. Jessica Miray. Vakotrazana malagasy efa tany amin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka no nampiroborobo azy teto Madagasikara. Samy manana ny mampiavaka azy kosa ny vakotrazana ho an'ny faritany enina, ka amin'ny alalan'ny fitafy no isehony izay fiavahana izay. Hira ravahana dia iarahan'ny zatovolahy sy zatovavy ary sombikira amin'ny hira gasy no azo amehezana amin'ny vakotrazana malagasy. Natao ampitana fifankatiavana sy firaisan-kina. Mampiavaka ny vakotrazana amin'ny hira gasy kosa dia ny vakotrazana tsy misy kabary sy tsy misy sasiny fa tonga dia 10 mirindra avy hatrany. Olana atrehan'ny mpiangaly vakotrazana amin'izao ny tsy fanomezana sehatra firy azy ireo fa indrindra ny filoman'ny tanora kokoa any amin'ny kolotsaina vahiny. Tena ny vin'ny vakotrazana malagasy aloha dia voalohany indrindra teto voatany fa saika manerana ny Madagasikara zany arakaraka ny faritra dia misy karazana gadona sy dingana hitako amin'ny olana ho an'ny vakotrazana tsy dia mahazo sehatra firy zany sady tanora variana tratran'ilay kolotsaina vahiny dia lasa ny amin'ny rap, ny R&B sy ny aintsoaintso fa le vakotrazana sy ny dihin-drazana zany lasa dino nefa ny kolotsaintsika io. Ny antsika tena tokony asandratsitsika fa ny avako fihezitsika fa tsisy maharatsy hoe kolotsaina vahiny fa bafezona koa ny kolotsaina malagasy. Tena voizon'ny vakotrazana ma dia tiavo ny antsika fa ny olona tsy omeny antsika ka ny kolotsaintsika azo atao ambany mihitsy fa sandrato fa io malagasy ary eritrereto fa mivazaha na ny vahiny liana amin'ilay zavatra ataontsika nefa antsika ohatran'ny voalalana alika antsika tompony iray tsy tian'ilay izy. Tarika anisany mbola miangaly ny vakotrazana ny tarika rakoto firazanany ary mitondra avo ny lazan'ny Madagasikara any am-pitan-dranomasina. Efa tany amin'ny taona 2027
no nitsanganany ity tarika ity. dia izay vaovao ny kolotsaina izay ary ny hoentina manakatona koa ny vaovao amin'izao alina izao ankasitrahana tomboky lasy sy tomboky vavy ny fanarahanao izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandram-piona ary manome fotoananao ho amin'ny rapitsy toy izao indray.